Naneho Atoa Razafiarison sekretera jeneralin'ny antoko Avotra hoan'ny Firenena manoloana ny fitsanganana sy ny lisitra izay navoaka ny CES amin'ny fifidianana firenena manoloana ireo fanesorana ny candidat valo tsy isan'ny faninana amin'ny fifidianana firenena dia nitondra ny fomba fijerena ihany koa ity sekretera jeneralin'ny antoko Avotra hoan'ny Firenena ity. Ny Avotra hoan'ny Firenena dia nijoro amin'ny heviny hatrany am-boalohany fa tsy olona ny olona eto amin'ny firenena ity fa rafitra. Hatrany am-boalohany zay no nitolona n'izany zavatra zany fa tsy mety nikomprandina zany mpona politika indrindra amin'ny fotoana fanjakana. Izahay tsy nitsivalana ny décision CES tary aloha raha ny fampidirana candidat rehetrarehetra fa kosa nitolona ny hoe zay esorina ny blocage zay manakatsakana n'ilay fifidianana. Noho izany izahay tsy mitsipaka ny fanapa-kevitra ny raisin'ny CES satria lalàna ilay voalazany teo hoe rehetra listany candidat nefa koa micomprendre izay le candidat voailika satria mifepetra hitakina fifidianana dia ny hoe fifidianana ekeny rehetra mangarahara ekeny be sy ny maro. Izany fifidianana zany amin'izao no tanjona nefa amin'izao fotoana izao dia misy candidat mety meo fanapa-kevitra politika no niraisina satria misy zahatra sampona eto amin'ny firenentsika. Teto Madagasikara ireo no nahitana hoe ny zoera no mifidy ny arbitre, zany hoe ny mpanao politika no nifidy ny mpitsara hitsarany fifidianana. Dia azagaga isika raha misafotofoty ny raharaham-pirenena tsy azo mena tsiny nefa le mpitsara satria mpitsara voatery raha politika no mandray fanapa-kevitra. Ekenay noho izany fanapa-kevitra ny CES nefa kosa miantso zay ireo candidat na ilika tamin'ny resaka ara-politika ohatra mba ahafahan'izy ireo manao recours na mitady lalana hafa ampitonina ny vahoaka pomba azy fa tsy azosika tsy intsoniavina ny vahoaka ao ambadiky ireo candidat niala tsy ao anatiny satria misy maromaro ireo candidat nesorina tsy ao anaty lisitra intsony. Noho izany izay koa miantso ny vahoaka malagasy anana fitonina manoloana zany fanapa-kevitra izany satria efa fantatra fa na miakavy na miakavanana ny fanapa-kevitra CES dia teraka olana eto amin'ny firenena voaporofo indray zany fa système ny olana eto fa tsy olona izany.